Pejiny sosialy kosa indray dia mbola betsaka eto Madagasikara ireo ankizy tsy manana kopia nahaterahana, izany hoe mbola tsy fantatra akory ny fisiany eto antany. Maro ihany koa ireo fikambanana mikarakara ny mba ahazoany ireo zanaka malagasy kopia. Isan'izany ny Lions Club Iarivo izay nikarakara ny kopian'ankizy misa 100 mahery tao amin'ny kaominina Ampitatafika. Manala fasahiranana ireo ray aman-dreny ny fisiany hetsika tahak'izao. Ankizy tsy manana kopia nahaterahana misa 400 tao amin'ny kaominina Ampitatafika no nahazo izany androany. Nisy ny hetsika kopia faobe izay nokarakarainy ny Lions Club Iarivo sy ny kaominina Ampitatafika ary ny ministeran'ny fitsarana ka nahafahan'ireto zaza eo amin'ny 2 taona ka hatramin'ny 12 taona nahazo ny kopia nahaterahan'izy ireo. Be ny hetsika karakarainy Lions Club Antananarivo Iarivo manokana fa anisany ao anatin'ny hetsika ataony ny fanomezana jugement supplétif ty zany ny hetsika voalohany amin'ity tompiasana 2017-2018 tamin'ny herintaona zay efa nizara jugement supplétif atato dia nitoizana leista amin'ity. Raha ny fanazavana no etin'ireo ray aman-dreny nanana zanaka nisitraka ity hetsika ity dia noho ny fahalaviran'ny toerana nanaovana kopia tamin'ny fotoana nahaterahan'ny zanak'izy ireo ary ihany koa noho ny tsy fananana fotoana no antony tsy nahavitan'ny kopia fony voateraka. Nisy ihany koa nilaza fa antony ara-bola no nahatonga izany. Tsy fisian'ny fotoana nanaovana azy dia tsy manana olona irana dia eo amin'ilay tsy fisian'ny fotoana dia tsy vita mihitsy ilay kopia. Tamin'izy voateraka aloha dia tsy vita kopia satria tany ambanivohitra izy niteraka dia izao vao natao ilay izy. Tsy vao izao no mikarakara hetsika toy izao ny Lions Club Iarivo raha ny fanazavana azo tamin'ny herinandro izao dia ankizy mahatratra 300 mahery no nisitraka izany. Mbola maro ihany koa ireo asa sosialy asahany ny ity fikambanana ity mandritra ity taona ity.